Miisa sivy ireo olona nametraka ny antota taratasy ho an'ny komity ny fampihavanana malagasy raha ny aveto amin'ny faritany ny Mahajanga. 5 amin'izy ireo amin'ny anaran'ny faritra Boeny ary ny 4 ambiny avy amin'ny faritry Sofia sy faritry Melaky. Tao amin'ny bureau ny prefecture ny Mahajanga ny toerana nanaterana n'ireo antota taratasy ireo. Efa nalefa any amin'ny foibe ny komity ny fampihavanana malagasy any Antananarivo ny dossier rehetra momba izany tamin'ny zoma fa 7 ny volana Jolay teo. Izay ihany no niantoka ny fanaterana ireo dossier voaray nakany amin'ny foibe ny FIHAVANANA tany Antananarivo. Ny isan'ny olona namatotra ny candidature zany tato anatin'ny teto amin'ny prefecture Mahajanga fa lasa tamin'ny zoma teo ary efa nazahoana accusé de réception avy amin'ny FIHAVANANA ireo dossier zay mapetraka ireo. Tsy ahivona fa tamin'ny faraparan'ny volana Jona no nanomboa ny fanangonana ny antota taratasy ho an'ny komity ny fampihavanana malagasy hatramin'ny 14 ny volana Jolay teo. Misy ny mahasotsivana takina amin'ireo olona ireo. Io marihana fa ireo olona reo dia misy ny fisafidy ho an'ny faritra Boeny, faritra Betsiboka, faritra Sofia ary faritra Melaky. Fa io moa zany zareo any amin'ny foibe no mahalala fa voaray zareo dia zareo ny filatsamoaka ny tsara fantatra mikasika an'izay candidature ny CFM teto amin'ny district Mahajanga voalohany. Misy marosivana maro samihafa ka misy atota taratasy ny fenona, misy taratasy filatsamam-pividina, misy atao hoe lettre de motivation, maro be misy bulletin numéro, misy atota taratasy mihitsy ny fenona fa tsy hoe latsaka fotsiny amin'izao anao. Dia any anjaran'ny foibe zany no manao an'izay marosivana zay afanendena andeha fa efa misy fanjakana moa marika an'izany. Andrasana izany ny olona izay voafantina isolitena ny faritry Boeny ao anivo ny komity ny fampihavanana malagasy. Efa mandeha ny fifantenana ny antota taratasy amin'izao fotoana izao any Antananarivo ka ireo zay mahafeno ny fepetra no voaray amin'izany.